Savorivory tao Ambovimbeandroy nitakina ny sorana ny gouvernoura ny RMDM Toliary. Kolokolo eo Fianaratsoa, polisy sy miaramila ary sivily iray nahiditra ponja Vonjomaika. Fitantanana ny crise Covid-19 tsy notsitsihana ireo député ny gouvernemanta. Dia faly miarabanao ampitiavana sy ampanajana indray tompoko klasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny MBS amin'ny ity takarivan'ny talata 12 May 2024 ity. Manasanao ampitiavana moa zahay anaraka ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao indray hatramin'ny farany. Tahaka ny mazatra rehefa fotoanan'ny vaovao tahaka izao dia nitatitra makasika ny coronavirus no hoentina amintsika hoe ny amin'ny FB pibaikona momba ny coronavirus Covid-19 eny Ivato eny isika ao anatin'ity vaovao voalohany ity. Raha nitatitra ho amin'ny androany dia misy enina ny tranga vaovao ho an'ireo olona mitondra ny tsimokaretina, izany hoe 240 hatreto ny fitambaran'ireo olona mitondra ny tsimokaretina coronavirus eto Madagasikara. Nisy sitrana vaovao anankiroa ihany koa, izany hoe mitotaly ho 700 nisy an'ireo olona nahita-panasitranana hatreto ary 520 ireo olona mbola manohy ny fitsaboana eny amin'ny tobim-pahasalamana. Fa anoizantsika izao vaovao izao dia misy ny tatitra izay nataony teo anivon'ny RMDM manana ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara avy eo amin'ny faritany Toliara nitranga ao anatin'izany dia nitatitra makasika ireo savorivory nisy tany Ambovimbeandroy itany nitondrana fanazavana. Dia rahantsika ny andindinin'izay eo amin'ny sary ny Andra Kotomalala, fanadihadiany Germain Nomenjanary. Miandry ny fanadihadiana momba ilay savorivory niteraka fisamborana olombofidy. Andro vitsivitsy lasa tao Ambovimbeandroy ny ponina any antoerana amin'izao fotoana izao. Raha n'olo maty ny basy ao Androy zany depuis 2009 la zany raha lako teo anjato ny mavo mba tsy lazako agnarivo ny mavo ny olo maty ny basy na basy ny dahalo io na basy ny fanjakagna io marobe tamiandro minabila zany misy olo anjato ny ambolony trama tsy vitany saina no may omby maro no voaroba fa mbola tsy miteny loatra zahay ny zavatra mitrana avany Androy. Vatindray mandeha aty misy nandoro ny kitapo, misy nandoro ny kaye dia tsy maintsy miteny zahay. Ka ny antony joroko zany mba tsy ho lava ny zavatra teneniko eto dia mazava be hoe ireo faty ireo zany amaharay aman-dreny anay dia tsy hipetrapotsiny fotsiny fa tsy maintsy handray anjara amin'ny fandavegna azy satria faty miavaka. Ka tsy fandraisana anjara zay zany dia hisy ny vantana, hisy ny hoakolaka ao anatin'izay satria tsy maty fotsiny zany fa basy namono azy. Nampitrotraka ny fahorin'ireo olona tao amin'ny tapany atsimon'ny Nosy sy ny fakanakeriny ny tanin'izy ireo no nitetikasa ny filoham-pirenena. Esory ny gouverneur-n'Androy sy ny préfet. Esory tsy misy atakandro fanamon'olona. Raha io tsy miara, raha ireo tsy esoriny dia piray tsy kombakomba amin'ny famonoan'olona ny mpitondra fanjakana fohy be. Satria raha kabary ny filohan'ny repoblika dia tsy mbana sy tenina indraim-bava ny fahafatesana olona any Androy, nefa izy raha aman-dreny hitambarany firenena rehetra, hitambarany vahoaka rehetra. Ko miala tsiny monsieur le président, esory farany zay aingana tsy nisy atakandro ny gouvernora ao amin'ny faritra Androy sy ny préfet ao amin'ny faritra io. Ny ACC io le zavatra fanteneninay tsy ara-dalàna ny fametrahana an'ireto gouvernora reto, io ny vokany. Ko miala tsiny, miala fondro, miala sarofito zahay amin'ity zavatra atao eto amin'ny firenena ity hoe tsy mety terena, io ny vokany io. Iarahantsika mahita ny vokany, iza ny tokony antoka amin'ny fanendrena ireo gouvernora ireo. Mbola hitoetrany amin'ny faritany Toliara antsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity fa hitodika kosa indray amin'ny vaovao ny tsy fandriampahalemana.
Amin'izao fotoana izao dia manjaka tanteraka ny resaka tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritany Toliara iray manontolo iny. Nitondra ny fanazavana ary nitondra ny tarainany ihany koa ny olobe any amin'ny faritra iny tamin'ity androany ity no sady mpikambana ihany koa eo anivon'ny RMDM. Germaine Menjanary sy Andra Kotomalalatra no mitatitra ny vaovao. Nanomboka ny taona 2024 no tena nirongatra izay tsy izy ny tsy fandriam-pahalemana tany amin'ny tapany atsimon'ny Nosiny. Tsy fanafihana amin'ny lefina sy ny antsitsony fa fanafihana amin'ny tapedina mihitsy. Fandobana, fanafihana ary misy fanaovana kidinam-piny koa nakajakelikely, fangalamaso koa kajakelikely. Tao ankininy antany meva, nitondra fiara, nitondra entam-barotra rehetra, pepenina, norobainy dahalo jiolahy. Lasa daholo ny volana sy zay rehetra entana tendroa handesina. Raha ny distrikany Morombe misy maro amintsika mahafatsangy tantarany hoe aombina tao niarahan'ny Dinabe sy ny mpitandro filaminana mpampandritany avy aty Antananarivo ana amin'ny 7,000 ombona laina tao. Zany hoe zany nanokatra efa henahena le tsy fandriam-pahalemana tao amin'ny distrikany Morombe fa noho ny fisiana zay fangalana omby ankeriny 7,000 zay no nampipoitra indray mandeha amin'izao fotoana izao tsy fandriam-pahalemana rekorona zao. Tsy ny ao an-tampon-tanàna ny Androiandry no ahitana vonin'olona amin'izao fa ireo toerana manodidina ihany koa. Ny tao Bekily akaiky kely ty tamin'le sisy mety eo mpivarotra mamonjy tsena mitondra fiara nosakanana ny tômôbila dia norobaina ny volan'ireo mpivarotra reo zay entana tiby jiolahy natao mitondra tamin'mpiadina ndatena laina lasa ny daholo mifanindra andalana amin'io tamin'ny Berlo ray aman-dreny 7-20 taona no vonoina tao an-trano nalaina daholo ny zavatra tao an-trano. Ny tany Betoky voaingana tao hitatsika le izy hoe misy fianakaviana ray ana-tany telo dia no vonoina ankitsy rano zao. Ohatra ny famonoana akoho, ny famonoan'olo any amin'ny faritany Toliara iny. Fa mahakasika kosa indray ny fivorian'ireo teo anivon'ny antenimieram-pirenena no hoentsika manohy izao vaovao izao. Teo amin'ny fiaonan'ny solombavam-bahoaka sy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ary ny ministeran'ny eo anivon'ny ministeran'ny fitaterana tamin'ity androany ity dia nisan'ny lahadinika nodiniana tamin'izany ny andraikitry ny solombavam-bahoaka amin'ny fiatrehana izao Covid-19 izao. Mitatitra ny vaovao i Jessica Miray eo amin'ny rindran-tsary ny Tahiriny Aina. Nandray fitenenana mialoha nandritra ity fiaonana ity ny ministry ny ady tany izay lehibe mitantana ny fibaikoana amin'ny ady atao amin'ny Covid-19. Samy nandray fitenenana avy eo ny ministry ny fahasalamam-bahoaka sy ny ministry ny fitaterana. Nanazava avy ny paikady napetraka izy ireo amin'izao ady atao amin'ny valanaretina izao. Saingy nahery vaika ny kiana nahazon'ny governemanta momba io fitantanana ny krizin'ny coronavirus io. Ny iray feon'ny solombavam-bahoaka 10 izay nandray ny fitenenana. Nitovy avokoa ny hevitra teto, tsy mahomby ny paikady napetraka ny fanjakana treto. Ratsy ny fitantanana. Ny tany amin'ny faritra no tena nahatsiaro tsy misy pia. Tola Antananarivo rery sisy Madagasikara. Efa nandalo tany Tamatavy ny filoham-pirenena dia niteny hoe sorena dia zany hoe niteny hoe malahelo malahelo satria tsy fotoana fanomezantsiny ny vahoaka zao na fanomezantsiny ny tompon'andraikitra ao an-tanàna fa fotoana iarahantsika iara iasa anio ny firaisankina iadina amin'ny Covid-19 ka manoloana an'izany ohatra ny hitako afa-pona ro amin'ilay ady satria hoe tsy haiko fazadiny ta remarque 58 cas positifs importés ta Madagascar zao 192 cas contact dikan'izany amiko za ta remarque fotsiny jerevako tsy mijery couleur fo za hoe échec le politique antsika satria nareo ny hevitra mbola tapaka hoe mandeha raha io tsisy carburant tsisy test tsisy épi ny olona zay ozy le docteur tsy andeha any zay fa zay tsisy protection dia
Mivangongoko eto monsieur le ministre de l'intérieur automobile covid-19 vao mivoaka aketo anao amebaiko anankitelo amin'ny alefa sy tamatavy alefa sy Fianarantsoa alefa sy Moramanga fa tsy mivangongoko eto sisy atao aketo zany tena izy anareo sabolo latabatra non za mialatsiny am'le forataonareo fa le politique akapoben le baiko azonareo mihitsy zany tsy mandeha mitokony izy de arao masy jusqu'au bout mbagatiny saivana loany tsy aminakazanaiky zegny fa mindro député namako reto mbagnameza zay le tompoko ko azo atao faharoa ministra ny fitaterana sady farany anako tsy teo président ny ATT vo manonga 500 francs bisa tamin'arivo eto mivolanisy fa tsy azo ampiakariny ny sarandala asa taia izy tam'le telo andra namezany président Rajoelina mazomody amin'ny fahatany olo jiaby nanonga 150% ny sarandalana tam'iziny tsy hitanao izy niteny manonga 500 francs bisa tamin'arivo miteny izy fa tsy azo ampiakariny sarandalana manonga ny amin'ny fahatany tsy hita izy mivolana mba zatany lagnina le tompoko ameza oentimana zay député mandeha mivaoaka ny agny zay ny tena mifampikasoka mivahoaka nefa zay volane biky tsy mahala anarety mahadovola midekaky vola am'tany aby zay ty mizara karaha zay koa ministre fahasalamana ny tena azo nomena 13 millions de dollars akao any vahoaka aiza izy natestatonanaby tsisy amin'ny akany ka akeky za zany aza masina fanavana rehefa misy kahoakahoaky hitanareo sy mivavahoaka fa rehefa misy zavatra tsara anareo no magnano anazy en plus izay député jiaby tsy mahazo vana eo anatyany chef district eo anatyany bentanana amin'ny tany jiaby any fa karaha olona hoe tsy haiko hoe iza nao bebe hoe azo soa député ministre enateliera sa iza mana amin'ny district eo sy tafika anaty gada zay korananareo hoe anareo député raha imanareo dia azo ankiza tsara fa ny zavatra misy akany zavatra ka akeky zay dia mba tegna mba asy considération ihany député fa mamparany izay ty rehefa misy fivoriana dia tsomba voanso tena sovonisy tany atamatavy député tsy afaka mihitsy agnatiny miafaka ny fivoriana jiaby anjara le folombavambahoaka manara-maso ny mpanatantera amin'ny fitsinjarana ny zavatra io eto nefa petraka izahay député dia tsy ataoko mpizarak'azo bosy zany tsy zany ny asanay ny problème anay fa betsaka be dia resaka kasobosy misy vola ke avy any fitondram-panjakana maninona raha reny fa tsy mbola izay député koa mbola andeha vidy kasobosy ho akary ho akaty tsy atao mpizara kasobosy izay atao kadry ngamba le resaka hoe raha ny tena ilaina teto dia ministre de finance ohatsy hoe zareo tsy ilaina matena ministre de finance miantony dia mijaly vahoaka inona ny fanampiana inona ny entina avy any ivelany inona ny entina ho an'ny gouvernement volana petraka anaovana ny raha mampiteny miantony forina petraka ina ho an'ny tampamboatra natetanareo aloha mahazo zany vokona transport fa misy ny transport zero dao forina tatsiboky miaraka janona fa tsy nisy narakavokana erasiva raha menaka ny régional ireo nefa to misy ministre intérieur mialatsivy be dia be fa tena mienaka zay gouverneur avesa miaraka député miaraka mitadana eny manko tena fady miaraka tenareasa député fa nymea tena tsy mbola nahitady atravzao miampy tenenina de zao reo maramila zandaroneo tsy mbola isy français vory zay to amin'ny district tamin'ny herinany dia nitrataraina fa reo nazandana sare mandeha bose varoteny mangataka omena barage sanitaire haja le vola entina iasany Andriamato ministre ny atitany amma lehibe mpitantana ny ady amin'ny coronavirus ty anao inona marina no andrasanao aminay solombavam-bahoaka ny Madagasikara magnerana Madagasikara fa haketo zahay dia mazoto metanana anareo vonona ny agnampy anareo fa saingy
sy mbola nisy na aso indray mandeha natao taminay solombavam-bahoaka ka ampafantaro anay ny anjarany raikitra nay solombavam-bahoaka ao anatin'ity ady ity. Anisan'ny navotra ny solombavam-bahoaka ihany koa teto ny faniliana azy ireo amin'izao ady atao amin'ny Covid-19 izao. Visy ny solombavam-bahoaka nanatrika ity fotoana ity androany. Ny amin'ny vaovao amin'ny fitakinany mangarahara amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena ankehitriny no hoe tsika manohy izany. Namoaka fanambarana ihany koa androany eo anivonivondrin'ny firaisamonim-pirenena CCOC votoatin'izany dia ny fitakina ny mangarahara avy amin'ny fitondram-panjakana ny amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena. Teboka maromaro ihany koa no anisan'ny tsindrin'izy ireo tao anatin'izany voarahantsika ao anatin'ny an'ity vaovao ity oetiny Asin'Andre Malala sy Toky Ramarola. Mbola ao anatin'ny fivoriana rahampitona avokoa ireo ateny meram-panao lalàna eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Anjara andraikitra sy asan'izy ireo ny fanaraha-maso ny asan'ny mpanantanteraka izany hoe ny governemanta amin'izao ady atao amin'ny coronavirus sy ny famatsiana volabe azon'ny Madagasikara izao. Takin'ny firaisan'ny fiarahamonim-pirenena CCOC ny takin'ny teny mera rotonta ny mangarahara. Takin'ny CCOC ihany koa ny fanambaran'ny fitondram-panjakana ny paikadiny mazava amin'ny drafitra ara-tsosialy amin'ny fiatrehana ny Covid-19 izao. Milaza miara-mahita tokoa mantsin-drehitra amin'izao fotoana izao fa tsy misy mihitsy ny drafitra matipaika apetraka ity fitondram-panjakana anampiana ireo malagasy any amin'ny faritra mihiboka. Miantso ny fitondram-panjakana ihany koa ny CCOC ilaza sy ampiseho amin'ny antsipiriny ireo fifanarahana amin'ny varim-panjakana sy ny vola efa nivoaka tamin'ity ady atao amin'ny coronavirus ity. Ampiaro ihany koa ny fangararana mikasika ny fandaniam-bolana sy mpanivana ivelan'ny Covid-19 raha oharina amin'ny teti-bolam-panjakana 24 ho iatran'ny CCOC. Tafiditra ao anatin'izany ohatra ny momba ny vola avy amin'ny fanjakana natokana ho amin'ny fanavoazana ny kianjaben'ny Mahamasina ho iatran'ny ity firaisan-kina ny fiarahamonim-pirenena ity. Anasana araka izany ny famohan'ny fanjakana ireo rehetra ireo raha toka tena mandala ny fahamarinana sy ny fangararana tanteraka tokoa ireo mpitondra. Eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety amin'ny fiatrehana izao amehana ara-pahasalamana eto amin'ny firenena izao dia misy kosa ny mitondray ny ady na ny tsy fandaminana eo amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ny mpanao gazety amin'ny fahafahana manao ny asa amin'ny alina amin'izao fotoana izao. Niditra antrehatra nandamina izany ary nanao fanambarana moa androany ny olafitry ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara teny Antanimena teny Ravy Razafy Mahenina sy Mathieu Prince no mitatitra ny vaovao. Nanomboka alina nampiteraka olana ho an'ireo mpitandro filaminana manao ny sakana ity fahazahoan-dalana mivezivezy ho an'ny mpanao gazety avy amin'ny olafitra ity. Tsy aotentika raha ny filazan'izy ireo azy sy ny karatra mahamatianina ho an'ny mpanao gazety. Fa mbola manan-kery ny fanomezana lalana ny mpanao gazety manana autocollant ny fiara na ny moto na manana carte de presse mivezivezy na andro na alina indrindrindra rehefa mody izy. Ajaina kosa nefa ny fepetra ara-pahasalamana ohatra hoe ny couvre-feu ohatra dia fantatra fa manomboka amin'ny 7 alina dia mpanao gazety nefa matetika ao anatin'ny ora fodiny mihitsy zany amin'ny 7 alina zany avy manao ny asany. Dia miangavy ny mpitandro filaminana eny amin'ny arabe zany mba hanaja an'izay fepetra izay. Ataorian'ny fifampiresahana ho lavitra ny mpanao gazety tamin'ny tompony andraikitra dia nisy nazava ny fepetra rehetra. Somary malahirana ihany ilay firindran'ilay baiko miainga avy any ambony sy ny fanateteran'ny ireo mpitandro filaminana ny fandrindrany fifamoivoizana no ireo fepetra samihafa raisin'ny fitondram-panjakana mametra indray taorianany fanambarana eny hoe foana daholo ny fanomezana lalana sy ny vezivezy. Raha mbola ato anatin'ny faritra raha ny fahazahoako ny fanambarana iny dia mbola tokony malalaka ny fivezivezeny indrindrindrindra isika mpanao gazety sy ny mpitsabo izay anisan'ireo sokajiny olona tsy maintsy manatanteraka ny asany ary afaka manatanteraka ny asany araky ny lalàna ara-dalàna noho izy mpanao gazety. Misy tsy firindrana tsy mandray ny baiko omena azy ve ireo mpitandro ny filaminana eny amin'ny arabe mandrindra famovozana sa inona ny ataony. Araka ity fanazavana eto ny filohan'ny lavitra eo amin'ny pejiny ity dia mahazo mivezivezy malalaka ny mpanao gazety rehetra izay manana ny mari-pamantarana maha mpanao gazety azy.
eo amin'ny fanampim-baovao kosa mahakasika ny jiramana ny jiro sorano malagasy izay hoentin'ny tompona ndraiky jiro ny antsika manohy ny vaovao amin'ny andiany manaraka ity nitondra fanampanazavana bebe kokoa mikasika ny fandoavana tsikelikely ny fakturan-jiro teny Antanimena teny ny teo anivon'ny taliara-barotra eo anivon'ny ty orinasa ity androany mitondra ny andindinin'izay moa iravirazafy mahenina eo amin'ny rindra-tsary ny Mathieu Prince hatrany. Tsy elakory izay nalefa teto amin'ny fahitalavitra ny fitarainan'ireo mpanjifa ny jirama maromaro izay nandiso ny filazana fa nisy tokoa ny fandoavana tsikelikely ny faktura ny jirama voaterina anatona tompona ndraikitra izay nanamarina izany. Marsa, avril, mai no ao anatin'le fitsinjarana dia manomboka amin'ny volana jolay no efaina ny fandoavana azy tsikelikely. Fomba fanaovana azy atambatra zany ny total teo facture anankitelo ireo dia zaraina anankidimy dia aloha tsikelikely ny apahany voalohany no aloha amin'ny volana jolay, ny apahany faharoa amin'ny volana août etsetra etsetra. Hoan'ny faritra anankitelo mbola anaty fahamehana. Ankoatran'ireo faritra fahatelo azafady dia manomboka amin'ny mois de juin no aloha ny facture ny marsa sy avril. Dia mitovy ihany ny principe zany hoe marsa sy avril zaraina atambatra dia zaraina dimy dia atomboka aloha mois de juin ny apahany voalohany, mois de juin ny andohan'ny faharoa etsetra etsetra mandrapatapitra le izy. Mazava ho azy fa zay aloha ny lamy mapetraka ny jirama fa ny mpanjifa kosa dia afaka mifampiresaka aminay raha misy fanarahana manokana tianao apetraka angatahana. Na izany aza mba tsy tambatra be ka hampanany sarotra indray ny fandoavana ny faktiora manentana ireo izay afaka nefizany isam-bolana ny jirama. Mazava ho azy ny jirama manosika manentana ny olona mba tsy hiditra amin'izay fandoavana tsikelikely izay fa raha misy fahafahana mandovola tsaratsara koa tonga dia manefa ny faktura indray mitoraka satria raha tonga zao le mois de juillet ho an'le olona eto Antananarivo sy le toe faritra Analamanga dia anefa n'le ray apadimy le tambatra izy zany fa andoko ny facture ny mois de juin satria manomboka aloha amin'izay. Dia azonao fa manjary misy mitambatra zany le vesatra ka manentana izay hoe raha mbola azo atao dia aloha avy ary mitranga moa zany mibetsaka ny mpanjifanay mandoa tsy miandry an'io fandoavana tsikelikely io. Andeha amin'ny faritra matsiaritra ambony iny kosa itsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity amin'ny vaovao mahakasika ny mpitandron'ny filaminana sy ny fitsarana any antoerana any. Tsy mitsitsy ny fitsarana mahakasika ny trangana kolikoly ataon'ny mpitandron'ny filaminana eo ihany koa ireo tranga izay mifanapara-pahefana ataon'ny mpitandron'ny filaminana any antoerana any. Mitatitra ny vaovao na manay-panao gazety ny MBS ao Fianarantsoa ao Bagsa Andriananja. Voatazona amponja vonjomaitra ilay polisy miaramila sivily izay voaroroy tamin'ny raharaha izay niseho teto Fianarantsoa ny fahafito amby roapolo ny volana aprily sy ny fahatelo ny volana may lasa teo. Vesatra roa ny tazomana azy ireo, fakana olona mikeriny, faharoa kosa fanerenan'ny olona handovola. Raha tsy ahivina dia nifokon'ny olona moa nahasambotra n'ity polisy ity tamin'ny fahatelo ny volana may lasa teo. Efa niakatra eo anivon'ny fitsarana ny raharaha ary mbola ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka. Mandra-pahatapitry ny fanadihadiana dia voatazona amponja vonjomaika izy ireo. Androany dia tonga ty amin'ny fampanoavana ny dossier io. Tonga ty amin'ny fampanoavana natokana fahatelo fa alefa atao fampitongana ny raharaha ny juge d'instruction zany. Fa tonga atao amin'ny juge d'instruction dia nanapateka naponja eo olona misy amin'ny dossier anankiray olona rono ao akanjona ny tadiavako satria amintsika miteny zao mbola tsy azonay ny dossier. Ny amin'ny dossier anankiray kosa olona maromaro fa tsy misy akizy teo misy sokajiny olona maromaro ao anatiny. Ny ray amin'ireo ihany no mbola tsy hita fa ny sisa efa eo ampelantanany fitsarana. Fa efa nanaraka ny tiraraha ty hatramin'ny voalohany antsony avy ao amin'ny fikambanana itsito ary mbola vonona ny anara-maso atrandry ary matoky ny fahendren'ny fitsarana amin'izao raharaha zao. Sakay felo ao fitsarana ny fatokisany satria ty tany ty mora tany tandalana ary izay dia hanara-maso hatramin'ny farany any fivaran'ity toedra raha ty matoky ihany koa nefa zay ny fahefana mahefa izay misy ataontsika mba hitsara ny ara-jariny mba tsy hahisy koa ny atao hoe tsy maty manota eton'ity tany sy ny firenena ty. Avy any matsatra ambonitsika dia ho any amin'ny faritra Menabe kosa eo amin'ny tontolon'ny vaovao ny fanabeazana. Ny mahakasika izay fanabeazana izay dia matsiaro tena irery toy ny tsy misy fanjakana piay ireo
mpianatra hiatrika ny fanadina-mpanjakana amin'izao fotoana izao any antoerana ihany satria dia misedra olana ihany koa ny amin'ny fiatrehana ny amena ara-pahasalamana eto amin'ny firenena. Mpanao gazety ny MBS any antoerana Rina Rabeony hoetiny Asinandray Malala sy Tokra Marla no entina aminao anatin'ity fanadihadiana ity. Tahaka ny fatra rehetra iarany amehana ara-pahasalamana tsy misy fampianarana afa-tsy ho an'ireo kolonga analan'ny CEPE sy BEPC ary ireo analan'ny baccalauréat ihany koa any Morondava amin'izao fotoana izao. Nianatra foana ireo mpianatra ireto saingy adin'ny fanjakana ny nanome fanampiana azy toy ny any ny sekoly rehetra. Raha ny tenen'ny fitondram-panjakana hoe misy ny fizarana ny CVO maimaim-poana aty amin'ireto sekoly rehetrarehetra manerana Madagasikara. Ny mahagaga nefa fa tsy mbola nisy an'izany resaka CVO zany tonga taty aminay na ny ray azy ka somary mihaotra ihany na ny ray aman-dreny azy hatreto hoe ahoana ny ampidiranay ny mpianatra anay andeha hianatra ho an'ireo zanaka anay ireo andeha hianatra nefa tsy assurena akory le tsy fitarany aretina na tsy fiparitany zay aretina zay aloha ny hatreto zany tena marina mbola tsy nahazo ny resaka CVO io na amin'io resaka gel désinfectant io fanasana tanana io aza raha ihany ny azo ny sekoly ngeza be ity. Mbola hitoetra amin'ny fampitam-baovao makasika ny vaovao ny fanabeazana isika fa makasika kosa indray ny fanabeazana ankapobeny. Ny eo amin'izay lafiny izay hatrany dia anisan'ny tena mitondra faisana vokatry ny krizin'ny Covid-19 ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara. Anisan'ny tena mitondra faisana sy velotaraina ny mpampianatra sy ireo mpianatra ihany koa. Nanao fanadihadiana manokana mikasika an'izay androany Asinandray Malala sy Tokra Marla. Omano ny lazan'ny tompon'andraikitra voalohany misahana ny fanabeazam-pirenena fa mety hisy ny fiovan'ny datim-panadina-mpanjakana CEPE sy BEPC amin'ity taona ity vokatry ny krizy ateraky ny coronavirus eto Madagasikara. Misy ny komisiona manokana natsangana andinika ireo daty anatanterahana ireo datim-panadinana ireo. Raha ny tokony ho izy dia ny 7 Jolay ho avy izao no anatanterahana ny fanadinana CEPE ary ny 20 Jolay no anadinana an'ireo mpiadina izay analany BEPC. Miankina betsaka amin'ny fivoaran'ny toedrara ara-pahasalamana eto Madagasikara araka izany no ahafahana manova na hitazomana ireo daty anatanterahana ireo fanadinana ireo. Manay eto amin'ny sekoly zany dia satrinay io hiemotra satria le fotoana kely fa raha mba miemotra kosa io zany dia mba manana fotoana bebe zay hanomezanay ny tsara indrindra ho amin'ny mpianatra zany eo amin'ny fanomanana fanadinana. Ny fanenjehana programa dia mazamazana satria mianatra tontolo andro aza mbola sahirana mbola tsy tsara be résultat dia amin'ity demi journée ity zany tena manenjika mafy ny mpampianatra dia mitady solution moa zany zay amin'ny alalany hoe fanomezana boky ny ankizy polycope sy ohatra zany mba hampamalakilaky azy mba ahafahan'ny ankizy manaraka an'le zay tsy vita loatra ty ampianarina zany ohatra hoe ny exercice zany dia any an-trano daholo no atao leçon sy correction no raisina ty ampianarana. Ny fisoratana anarana kosa amin'ireo fanadinana ireo dia hifarana ny 12 Mei ho avy izao. Fa eo amin'ny vaovao ny resaka foto-drafitrasa sy ny fananam-bahoaka amin'izao fotoana izao dia mahatsapa ny rehetra fa potika tanteraka ny lalana eto Antananarivo amin'izao fotoana izao. Tsy misy tsy mikakaika ny olona ary nefa ny filoham-pirenena dia anisan'ny nampanantena fa amin'izao vanim-potoana ny fihibohana izao no anamboarana ireo lalana rehetra simba eny an'kelakela-trano sy ireo amin'ireo lalana vaventy ihany koa. Mitatitra ny vaovao i Jessica Miray eo amin'ny sariny Tahiriny aina. Tsy aiza fa eto Antananarivo izao sary izao. Eto 67 hektara ihany no misy izao lalana izao.
lalana eto anoloany Vatobe ity izao vao aingana ny namboarina saingy efa toy izao sahady ny fampidehany. Ity mivoaka any amin'ny 30 ity efa mambolana saingy tsy misy mijery. Tsy ireo ihany fa saika ny ankamaroan'ny lalana rehetra eto Antananarivo. Na nisy aza ny filazany avy eo anivon'ny faritra Analamanga mikasika ny fisiana fanamboaran-dalana, tsy tantaratra aloha izany hatreto. Tena tsy mamely mihitsy aloha amin'ny fifamoivoizana. Ohatra tena ohatrany za efa nahinany amin'izao kofema zao amboarina ny lalana. Nefa hatramin'izao tonjany tokony prioritaire tony raha ny fandiniako azy. Namboarana hoa varinany amin'ny arety la fitonjana dia zay mahatonga azy zany. Tokony fanararaotana anazy satria mba confirme daholo zany aloha dia mba tokony izao ny hanaovana anazy. Tsisy mijery. Raha maloto miditra ao anatin'ny lakan-drano eo amin'ny arabe zany. Potipotika be zao lalana eto aminay aty zao ambotay azy be. Tokony ambarina amin'izao gouvernement zao. Zao manko tsy misy tomobile zao. Manahoana nefa efatra amin'izay efatra amin'ny fa ela. Tsisy fijerena mihitsy. Ratsy dia mba mangataka ny fanjakana zany karakara nefa tena mijaly zay. Lasa mihodina be any. Tena manimba zavatra le izy. Matomboka mikasika ao ambany eo indraindray. Dia ny tôbila ohatran'izany. Nandray raha moa misy tôbila tena maty eo. Iray volana isika izay no nisiany fiboona. Voafetra ny fivezivezena, indrindra ho an'ny fiara. Fotoana nahafanana namboatra lalana tanteraka, saingy tsapy izao, fa hafa mihitsy ny laharam-pamian'ny fanjakana. Adino tanteraka ny fampandrosoana. Adino fa iankina ny toe-karena ny lalana. Taonjanona ny fiainam-pirenena. Tsy misy afa-tsy ny ady amin'ny Covid-19. Famboly toetra amin'izay vaovao ny fampandrosoana fa mingena mifoky tany kosa isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Nangidy tanteraka tamin'ny vahoaka ny aina izay fangiry firina izay tao anatin'ny 20 taona izay nanomboka tamin'ny taona 2024 dia tsy misy intsony mangarahara ary be loatra ny gabraraka teo amin'ny fitantanana eny anivon'ireny fokontany ireny. Anisan'ny nijoro-vavolombelona tao anatin'izany ireo mponina eny amin'ny fokontany nandotam-penaka voalohany iny izay nanaovana fanadihadiana eo amin'ny rindran-tsary ny Andra Kotomalala no anarana izay. Feno ny fepetra ho an'ny mponina ao amin'ny fokontany nandotam-penaka voalohany. Tao anatin'ny 20 taona izay, tsy nisy ny fiahinana maha-olona tao amin'ity fokontany ity. Nanampitrotraka izany ny tsy firarahina nandritra izay ame anara-pahasalamana izay. Ny lehiben'ny fokontany nantenankanirina ho mahalala ny maha-orin'ny vahoaka indray no manao kely tsy mba mamindro nampisitraka ny fanampiana avy amin'ny fanjakana ho an'olombitsy. Raha ny ety aminay aloha ety amin'ny fokontany eny président fokontany tena tsy mandray andraikitra sy mitsinjo ny vahoaka mihitsy zany izy dia fa tena mankaleo ny vahoaka ety mahitsy zany le fitondrany ao. Indraindray aloha zany raha tena hoe fangatahany olona ety zany dia hoe tena hoe miala eo amin'izy mihitsy satria fa 20 taona izy zay teo amin'le fitondrana tao amin'ny fokontany tena mbola tsy hita mihitsy hoe inona zany ny zavatra mba voatsorony tety. Ilay fa mba nahazo le fanampiana avy amin'ny fokontany. Tena mbola tsy nahazo mihitsy aloha raha za mihitsy raha za manokana tena mbola tsy nahazo mihitsy hoe resaka hoe fizarana tety zany tena mbola tsy nahazo mihitsy aloha raha za manokana. Tena izay mihitsy aloha zany raha mifangatana dia hoe tena hoe miova izy miala eo amin'le toerana mihitsy izy no tena marina. Tsisy fampandrosoana miatraika amin'ny vahoaka zany dia rehefa zao ny zaridaina teny amin'ny tanàna ireny ho simba daholo tsisy navozina tsisy nino gabraraka tanteraka ty mifandriam-pahalemana zéro. Dia mba manantena fiovana zay. Tena fanrinay zany tena mipetraka amin'izay satria fa elaela ihany aloha izy ny tao tsy hita izay zavatra nataony teo dia ny alahany eo mihitsy ny tena tadiavinay. Zao aloha le fiasan'le président dia izy ohatsa mifidifidy olona sasany mahazo sasany tsy mahazo. Zao aloha zao dia tsy nahazo mba tokony mba iova le mpitondra mba atao mitovy ny saraba be nkitany atao mitovy daholo ny fitondrany. Efa nahazo an'le fatsitsinitsy le za hoa tsy nahazo nanao noratsa anarana zao teria complexe teto zao nahazo daholo za reny tsy nahazo. Nefa anao 20 taona 20. Mbola toetra ny azotam-penaka ihany tsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity.
nisy ny fampiatsona nataon'ireo solotenanimponina ny mpanao gazety teny an-toerana androany ary anisan'ny lahadinika ny fampidiniana tao anatin'izany fionana izany moa ny olana eo amin'ireo mponina sy ny sefokotany ao an-toerana ny rindra tsara ny Andrakoto Malalatrano no hitondrananao anatin'ity vaovao ity. Kiantrano an-trano tsy fandriampalemana gabraraka fidorohana zava-mahadomelona antonany maro ny aretan'ny mponina etsy andotam-penaka voalohany izany. Efa bera fitarainana nataon'ny solotenanimponina tamin'ny tompona andraikitra isan'ambaratongany saingy rano nararaka andamosingisatrany zany feno ny kapoaka kehitriny mitaky ny fialan'ny sefokotany ny mponina. Orinasa-pianakaviana ny fokotany satria ny sefokotany sy ny vadiny dia mpiara-miasa. Ny sefokotany sady mpitatandrarano mpitambolan'ny fokotany ary ramatoa vadiny dia anisany mpitantsoratra sady filohan'ny vakiparitra etỳ misy anay ary izy ihany koa ny filoha-baiko ny komity rehetra. Eo ihany koa tompoko ny tsy fitsinjarana andreny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ireny tao anatin'izay amehana efatra metona izay ohatra amin'izany ny varomora ny tike dia ndray apa-efatra ny tike ihany tonga any amin'ny vahoaka fa ny telo apa-efatra ny tike dia raisiny sefokotany sy ny fianakaviana. Mangataka zany izay eto fokotany andotam-penaka voalohany mba hiala tsisy atakandro ary hoesorina amin'ny andraikitra izay raisiny ny sefokotany ny vadiny izay voatendry sekretera moa fanondroany ary ny mpiara-miasa amin'ny rehetra tompoko. Zahay zany dia tsy te hiara-iasa amin'ireo olona ireo itsony tsy te hiara-petsapetsa amin'ireo olona ireo fa zay dia fa mandeha amin'ny finiavana ho amin'ny fanovana ary mba ho fampandrosoana ny fokotaninay tompoko. Miandrandra fiovana izy ireo ary mitaky mpitantana vaovao ampanjaka ny mangarahara amin'ity fokotany ity. Fa mihitsy ny mitantana an'ilay fokotany dia izay zavatra izay efa makaleo ny vahoaka. Ny tena makaleo ny vahoaka ao anatin'izay raha mipetraka tena manaja ny olona izy na manaja ny olona amin'ny fitantanana tsy maninona fa tena manalika ny olona mihitsy tsy kely tsy lehibe tena mahazo tena nanatina ny ngah io mihitsy zay président io hoe mba ifampidinika fa tena roka nahazo anay tena roka hoe tsy mila nareo mela etonareo fa manelingelina anay ohatrohatrohatrao. Any amin'iny faritra loatra mangoro iny kosa indray eo amin'ny trangam-piarahamonina dia tahaka izao no zava-nisy tany an-toerana. Nisy lehilahy iray izay niarana famisaviana raha ny fantatra dia namany ihany no nanao izao asa ratsy izao. Raha ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety ny MBS avy any an-toerana moa dia anisan'ny anton'ity tranga ity ny fialonana raha tsika avy hatrany ny andinidininy izay. Toy izao no nanjohan'ny tany amin'ny fosy noho ny sotasotan'ireo namany izay sakaiza tsy mahafoy kanefa indrisy fa namadika azy tamin'ny oratsy napozina. Sakaizam-pandriana izy ankehitriny raha tovolahy mirijarija sy nanana ny herim-po teo amin'ny sehampiarina izay nataony teo aloha teo. Taksy lakana io no fotom-pivelomany ary nampisongadina azy teo anivon'ny fiarahamonina nisy azy tao anatin'ny komina ambanivohitra Didiny. Asa na izy nanomboka ny songadina teo anivon'ny fiarahamonina nisy azy zay no navelom-pelonana ireto namany ka nanomana teti-dratsy mody nanao fanasana kanefa famisaviana ny tao ambadika izay. Mitondra fanazavana fohy makakizay indrindra moa ny valila ny fosy. Namana kaiky miara-miasa dia nanao lakana taksi lakana zany lasa zareo tamin'izareo dia natao nama sotrotoka izy dia tsy mety tamin'eza la sigara izy dia le sigara nomena tsangatra hoe inona ny tao anatin'le sigara dia inona izy teo tsy matsary tiana tsony dia lasa nasindra namandreo izy efa tena erikerina latitra zay nitady amin'ny hôpitaly Ambatondrazaka nandola karakarana anazy rehefa tady tsy hitana tsony ka mba mangataka izay malala tanana izay mba ho anampy fa tena lany vola ary sahirana sy hoe mba dimanjana. Dia tsy mbola nisy mihitsy ny andraikitra no raisiny ireto navandoza malohany indrindra izao zava-manjo amin'ny fosy izao fa dia ny fianakaviana samirery no mitolona ny edidy ho amin'ny fitsaboana ny ngafosy. Maniry ny siny ny fandraisana andraikitra mitandro ny filaminana moa momba izao toetra raha izao ny fianakaviana. Ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray ny antsika manakatona ny vaovao amin'ity alina ity.
Omaly 2 Mey no nivoaka tanteraka tao anatin'ny fiboana ny firenena frantsay ary nanomboka omaly ihany koa dia nisokatra ny sidina tany antoerana mba ahafahan'ireo mponina ao Eropa mifamezivezy sy mifampiraharaha ihany koa. Ny andindinin'izay hoe Ninjavandre Mahefa sy Manorandre Malala. Nandritra izay 2 volana mahery nidirana tao anatin'ny fiboana izay dia maro ireo Europeanina no tsy afaka namonjy intsony ny toeram-ponena ny tao la Frantsa noho ny fikatoana ny sidina rehetra maneran-tany. Niverina nisokatra avokoa ireo toeram-pivarotana samihafa, ny fiara fitaterana sy ny sisa. Omaly ihany dia nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana ao la Frantsa ny ampody ireo teratany Europeanina taraiky tany ivelany. Teratany Europeanina 50 avy any Panama no nanokatra ny sidina voalohany tao anatin'izany. Ny 50 amin'ireo dia teratany frantsay avokoa, ny ambiny dia mponina vao amin'ny firenena sasany ao Eropa. Na dia eo aza izay fialana ao anatin'ny fihiboana izay dia mipetraka hatrany ireo fepetraram-pahasalamana tsy maintsy tandrovina mba tsy hisian'ny olana ao anatin'izany fitaterana izany. Raha manodidina ny 300 eo ireo Europeanina ho kasaina mpidiana avy any Panama dia nozaraina 2 izany ho fitandrovana ny fahasalamana ka raha mpitsolariby indray ny andihan'ny faharoa ho an'ireo 50 ambiny. I Panama raha teo dia isan'ny firenena iray ao Amerika mbola ahitana trangan'aretana coronavirus betsaka indrindra. Ahitana tranga 7,000 raha 770 ireo maty tao an-toerana. Dia zay maresaka iraisam-pirenena izay koa tompoko lasy tomboko vavy no nanakatoananay ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity mamefitoananao hatrany ny fampahalalam-baovaon'ny MBS amin'ny fito sasany ariva tahaka izao amin'ny rampitso makasitraka ny teknisiana sy ny mpanao gazety miara-misalahy ao aorianan'izao fotoana irantsika eto izao moa dia ny Bloodshot no manomezan'ny MBS ao anao fahafampondray ao anatin'ny oronan-tsary ny tenako mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray velomatoa.